tanteraka ny fanahy masina tokoa ianao vavolombelona nambara fa ianao Jesosy Kristy olay vosotr'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy izao tontolo zao ary misaotra anao fa nanaiky tanteraka ny sakany sy andavana ianao na hatramin'ny fandatsahana ny ainao azy fa ny ranao latsaka ao anay tokoa no antoka amin'ny avotro anay dia ny famelana ny heloko ay rehetra ary ny fahavitan'ny famitranana fihavanana indray amin'Andriamanitra izay mpahary anay ary tompo indrindra amin'ny alalan'izany koa dia momenao ny fanahy masina fofinaina ambony ain'Andriamanitra fon'Andriamanitra herin'Andriamanitra mba hampiteny ny tenin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo zao ary amin'izany dia manangana sy maneraka mpanombo tokoa ianao izay irahanao rehefa no hamarinao sy tafianao zany hery ambony zany izy mba hiteny araka anao hiteny ny tenin'Andriamanitra izay velona sy mahery tokoa afaka mamelona na ny maty aza mampahery ny reraka ary manangana tokoa ho amin'ny voninahitra ao dia ny fanjakanao mandrakizay koa dia mitenena fa miaino anao zahay ry Jesosy tompo sady mpampianatra tsara indrindra ho amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny hafatry ny faneom-panokanana ny mama volavina Germaine fantatritsika amin'ny teny hoe mama na mama neny lava hafatra ho an'ny zanaky ny teny fikasana sy ny fiangonana ary ny firenena izy milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo ka lazao aminy fa vita ny adiny ary voavela ny heliny. Isaia toko fa 40 zany 10 fa voasoratra hoe fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposany Jehova ary aminao no isehon'ny voninahiny. Isaia toko fa 12 dia hoy ny fanambaran'ny jaona apôstôly ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany araka ny Apokalipsy toko fa 12:1 ary zany indrindra io satro-boninahitra izay nentin'ny mama tamin'ny faneom-panokanana. Ny faneom-panokanana ny mama voalavana Germaine neny lava misy ny fotom-piorenany dia ny fanekena izay nataon'i Jesosy taminy ka ny fanekena tsy hita maso izay nataon'ny tompo dia naseho tamin'ny alalan'ny famantarana hita maso dia ny faneom-panokanana. Araka izany dia mifamatotra ny fanekena sy ny teny fikasana zany hoe izay mihazona ny fanekena no mahatanteraka ho azy koa ny teny fikasan'Andriamanitra. Arak'izay misaora an' Jehova tamin'ny 30 mars taona 577 taorian'ny famakinan'ny teny Exodus toko fa 9 teny meny Jesosy momba ny asa do imama atao mahery dia mahery ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra atao avo dia avo ny fo satria Andriamanitra mihaina ny fisaorana azy dia izany manandratantsika tokoa ny voninahiny araka ny Salamo 10:1 ho an'ilay mipetraka kavananao ray dia Jesosy zanaka ny haja saotra entinay voninahitra sy to fiderana masina ho an'i Jesosy tompoko izay mendrika sy marina. Amen.
tantarany asa ny faneom-panokanana. Faneom-panokanana asan'Andriamanitra. Izy no nanindry azy, izy no nihevitra azy, izy no nanatanteraka azy araka ireo tenin'Andriamanitra. Amin'ny toko fainandiny fainambiny folo sy ny Filipiana toko faharoandiny fahaterambiny folo. Ny afatry mama ampahafantaro ny zanako rehetra ny amin'io. Zay mo ny afany taminay. Tsy ho ahy ihany io fa ho an'ny zanako rehetra, na ny nahita, na ny tsy nahita ho izy, na ny nahalala, na ianao tsy nahalala azy, dia ho anao. Hoy ny tenin'ny mama tamin'ny 5 avrily taona 1970. Atoloky Jesosy ho anareo ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra. Ho tanterahany ho anareo ny fitahiana, ary mbola ho hitanareo tokoa izany. Ka dia ho tsaronareo amin'izay fotoan'izay zao teniko izao, fa ho tanteraka aminareo tokoa izany. Dia nanatombavaka satria sambavaka hatramin'ny voalohany io. Miseho indimy izy nanaovantsika azy eto. 7 Marsa 1970. Mivavaka tokoa isika ho imama mba isehon'ny Jesosy amin'ny vonany ny fanamina mahandriamanitra azy. 20 Avrily 770. Ankaramalaza dia toerana natsanganao ananganana ny zanako rehetra. Ny atako dia ny zanako hanana ny voninahitra ao. Jesosy zany ore sy ho hita eran-tany. Vavaka faharoa tandrify ny asa 30 Aogositra taona 1970. Haneo ny asanao ianao, ny mahandriamanitra anao, ny fahefanao amin'reto anabavinao sy rahalahinao. Hanazava amin'ny tsara ny antony mahandriamanitra anao. Hafantarany fa mahay mifanerasera amin'ny mpanota ianao. Nataonay izao zavatra zao dia ho fantatra fa Andriamanitra marina no mampanao azy. Tsy azonay lavina zay tianao Jesosy. Misaotra Tompoko tsy hisaraka aminao izahay. Tombavaka fahatelo 24 Novambra taona 1770. Ho fahatserovana mandrakizay eny na dia amin'ny fotoana izay tsy aheto aintsony aza tahaka zao. Ho raketina boky ho fantatry ny taranaka ny aoriana hoe izao sy izao no natao tamin'izany. Ny fitsanganan'io raharaha io dia ho fitsangananao Jesosy sy ho fanangananao anay amin'ny herinao sy ny voninahitrao. Tombavaka fahaefatra tamin'ny 5 Novambra taona 1770. Misaotranao izay manangana tandrom-pamonjena ho anay. Mijoro ary Jesosy io. Rehefa mijoro sy miasa ianao dia vita faingana ny asa rehetra. Tombavaka fahadimy 20 Avrily taona 1:27. Misaotranao Andriamanitra fa ianao tokoa no tompon'ny harena na ny any an-danitra na ny manerana ny tany rehetra. Mitahia fa ianao dia mpandrafitra mahay, mpanefy tena manan-tsaina sy manana ny tena fahalalana rehetra. Nandritra ny fotoana nanefena dia nomeny Jesosy ity hiro ity izay miompana amin'ny Jeremia 2:7-9 hatramin'ny 5:20. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ry Jeso tompo tia o, mifaly izahay manandratra ny saotra ho anao mpanjakanay, fa lehibe ny fitiavana ny nasionao, manetsika ny fo fa nahihira ho anao. Ry masoandronaina o, Jesosy siananay, miaizina ny daosinao, velona izahay. Mivelatra eto masonay ny hasoavanao, karavo tsy mangahiay izay miambiny anao. Ry Andriamanitra tsy toa, tahio ny olonao, nanao ny voaty masina hanoho ny sitrakao, naorina aminao Jesosy vato lampiny, ny ekeniny tsy hiova mandra-pahafantiny. Nanefa zavatra voatendry izay tsy takatray, kanefa ianao mpanjaka endry ary koa mahay. Tamin'ny fotoana isan'ny tena sarotra indrindra naovana ny asa zany dia nitsikisanyireo atao hoe filament izay isaky ny 1 milimetatra nandritry ny 160 metatra, zany hoe 1,2 milimetatra. Zany ny santimany ilana ny famotrona ny tompo. Dia le teny farany ty hoe nanefa zavatra voatendry, ny tena marina tamin'izy io dia hoe nanefy zavatra voatendry, fa mba irima izy moa dia hoe nanefa zavatra voatendry, kanefa ianao mpanjaka endry ary koa mahay. Dia fitenin'ny mama raha nytanina momba ny diasy ity satria sarotra loatra le izy. 2 Desambra 1770. Zaho izy tsy manana ambara, fa dia Jesosy no miteny sy manolotsaina anareo amin'izay tokony hatao. Izy vita ny fantatro ny mivavaka no anjarako.
dia nitebiteby mafy ro mpanefy satria isaky ny vita tsy mety foana le raha any amin'ny fahenina araky nitatsika eo zay vao eken'ny tompo inona ary no asa voatendry atao enina ny sokajiny fanenomana fanjairana fanefena volamena fanefena varahina fanoratana ny vato eo misarotratra ary fanefena volafotsy zany momba ny fanenomana ny asa natao tamin'izany akanjo anatin'ny fotsy ny efody lazany hoe tunique zany ohatrany gilet iny izy ny sarotratra dia itoeran'ny vatoromby 10 malonany tratra dia ny fehikibo mameny namba ary ny kofehy manga zay nytenomina zany dia toy izao ny modely tenina andrana mamandrisara raha matora zany namiadana no nanome azy ity mba atolotray ho an'ny mpanenina zao ny namba eo am'mpanenomana azy ary zao izy raha namany vita koa kofe tsy latsaky ny 10 anoany nentina nasangodingodina tao hamohanan'ity sary ity raha tsy olona voatendron'Andriamanitra nampanena maito inona dia tsy havita azy nalefa tany Iran satria any moa le hoe mpanenina tapi mahay dia kristiany zay namaly hoe tsy vita io ary tsy azo atao manamarina ny teny Jesosy hoe eto Madagasikara ihany manaovana azy ary misy olona efa voatendry jerentsika ny tantara any fa mahavariana fitarian'ny tompo nanomezany any roavatsika tononiketo izy Andriamatora kotondra soa eme mivady asana ito amin'ny fivoriana izy tsara ny mba hitatsika azy ka voalaza amin'ny Exodus toko fahavalo amby roapolo ny fahenany amin'ireo loko zay miasa ny amin'ity zava-masiny ity indrindra miseho teo amin'ny efody dia nisy ny volomparasy ny akanjon'ny mpanjaka zany ny mena manambarany rahan'ny Kristy ny fotsy zay tsy hitantsika akory manambarany fahamasinana ny manga manondro ny lanitra ary ny mavo dia maneho ny voninahitry'Andriamanitra raha teo inona mety hoe efimpanara fitinina Jesosy Kristy mpanjaka no nidina tokoa tety amintsika ny rano no latsaka hanadio antsika amin'ny fahotana rehetra nosokafany mba hidirantsika ny fanjakan'ny lanitra andovatsika ny voninahitr'Andriamanitra tahaka azy dia fiainana mandrakizay zany araky nyjaona 17 ny asa fanjairana Exodus 20:24-20 ny asa natao akanjo anatin'ny fotsy akanjo ivelan'ny manga ny efody raha teo na hoe tunique ny sarotratra itoeran'ny vato 20 ny fehikibo ary ny kofehy manga zao ny akanjo manga zany araka zay nanendrena azy na araka zany ny fanefena volamena ny asa natao ny Exodus daholo laklosy volamena 4 ary tsika jerena ao amin'ny trano firaketana zany moa raha aseho ny fanamina masina iny amin'ny morotra akanjo ny tranony vato 20 eo misarotratra ny tranony vato roa lehibe eo misoroka vy sy havanana misy vato maintina onix ireo ny tady zay antonany sarotratra tady volamena zany ary ny tady amehezana ny sarotratra amin'ny fehikibo zany araky ny Exodus 20:25 dia ny akanjo manga rehefa voaravaka ro zava-tsoa reo izy dia tsy inona ro ambanireo fa laklosy 4 zay elalenan'ny ampongaben-danitra dia ho itsika hoe maninona eo ny ampongaben-danitra tapika eo dia hitarafana ro taranaka maro zay no azo ilazana azy ary taranaky ny famoazana taranaky ny fifoajanireo satria rehefa midona amin'ny laklosy dia maneno ny laklosy tsika zay natritra zany rehefa mandren'ireo zavatra io dia ohatra ny renoaranomasina korina vany ambony eony eo dia misinda mivesatry ny fo sy ny tebitebitsaina rehetra mahavariny masomasina iny za raha nofojorona vavolombelona amin'io ny avatsika mitarika raha riva fa izy no voatendry ny mama tamin'ny mama ny filavany trano dia am-piangonana tondran'io dia isan'ny nazay ny taniko io dia ohatrany tsapako mihitsy ozy izy fa le zavatra mavesatra nefa ohatrany tsy mandia tany ny tanako eno ka dia elatry ny anjely nitrotranao ary zavatra mahavariana tokoa zany dia tia ny efody zay aty ambony zany aty ambany io lazantsika hoe tunique zany eny tompoko na karazana gilet dia io ny sarotratra filazary reo le vato 20 araky izay tratrarantsika azy vakitsika moa zany any amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fehikibo zay voalaza raha teo ary misy eo amboniny reo kofehy manga reto izy zay ho famehezana sy fanehoana fahatsaratarehy koa dia io ny akanjo manontolo ny faneom-panokanana ny akanjo zany satroka moa dia manokana araky ny voalazany mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny teo
manahoana nafahana fiainan'ny varana reto ampongamben-danitra efa tramroapolo ireo dia miloko manga misy avalo volomparasy misy avalo ary mena misy avalo araka ny hevitry ny loko zay fa voalazantsika tary aloha dia misy ny asa tsy maintsy fandinihina etude zany hatrany amin'izy ireo dia toy izao miendrika tsotsotra anankiray io le lakolosy dia refisinao ny alavany ny sakany ny elanelany amin'le ampongaben-danitra dia ny loko mifandimy sy ny sisa ka rehefa vita zany patron makety zany dia ny saint-embarovina reny tena hitanan'ireo tena vita tanteraka saika izay mandrakariva dia ny lakolosy ampongaben-danitra mahafinaritra na dia mijery azy ary havana tena mahavariana izy ireo iany zava-tsody koa nanaona ny fanoratana ny vato araka ny voalaza vato roa amin'ny soroka roa vato roa ambin'ny folo amin'ny sarotratra dia tsorona reo mpanoratra vato nataontsika hoe lapidera tokony afaka anao azy dia nandavo koa hoe tsy ho vitanay zany ary tsy ataonay koa fa raha safira lehibe takanino izy izy ary tena safira hitena izy fantatra ny vidin'zany dia za ohatry izy tsy hamaky an'izany novina dia ny tompo nitarika moa tamina noratana reo vato roa ambin'ny folo reo zava-mahagaga zany mitatsika ny anaty boky vato roa amin'ny soroka roa reo izy leonix dia fanatsahany reo raha amin'ny Deutéronomie fito amby roapolo ny Exodus toko fito amby roapolo koa ny zanak'Israely enina anonona fitahina amin'ny tendrombohitra ray ary geriziminy ary ny anankiray ny bala anonona afanozonana milaza ny amin'ny filazantsara ny lalàna sy ny filazantsara zany marina kokoa zay izy dia ny anaran'ny vato sy ny anaran'ny taranaka dia tamin'ny teny hebreo tatsika amin'ny akavana io no nanoratana azy isaky ny anarana izany dia nalahatra raha teo ary rehefa natao ny etude ihany koa zany tena proforma dia tahaka an'izao ny seony reo le vato roa ambin'ny folo zay misy ny anarana fa io dia montage zany zay natao miorona ambonin'ny plaky vola fotsy maro-panavotana ho an'ny Israely rehetra zay ny evi-pana zay tsy hoahana aminy miteny ny sasany ohatra ny kindrina ary tena mahavariana mijery azy zao tokoa aloha zay rehefa tsara tare reto reo vato rehefa tapapetraka teo amin'ny toerany io le atao hoe sarotratra indray nijery zany tsy mivadimandry kare zany fa ny fiainan'ny volafotsy ny asa natao dia indrindra ny couronne mama zay izy mpanjaka ny mpanjaka couronne impériale izy io satria rososona misy ny anatiny ary misy ny ivelany rehefa vita moa ny ivelany mantsy dia hoe vitsy zay ny couronne izy ty vao manompoka ny raharaha fa mandalo fandrendrena avokoa zay andrendritra misy lasa kely ny eninatso sy anadio volafotsy ao izy dia ny zaraiko eo amintsika mpianakavo ny finoana rehefa mama manolotra teo amperan-tananay zany reo volafotsy reo dia anisan'izany nisy nanolotra moara zay misy fanafody avy any fanompo-tsampy nataony satria mpitaiza izy fa resy lahatra dia iny moara iny ino narendriky Jesosy ivavana ho an'le olona zany no asana mpanaovana anay fa tsy de hoe asa tanana ihany dia rehefa misy mipika tsy mety eo dia matsiaro fiainan'olona zay hoe mijory izy kanefa ny ten'Andriamanitra teo dia ny hoe oka hitandronao izy mba tsy ho lavo zany rehetra izany mandra-pahatonga ny amin'ny fahadiovana indrindra le voalaza amin'ny salamy fa roa ambin'ny folo andininy fa enina sy fito iny amin'ny hoe mivadiky ny pito tenin'Andriamanitra zay vao atsorika taka ny volafotsy zany ny fanadiovan'i Jesosy atsika io mahatonga an'ireny hoe fizahatoetra araka ny tenin'ny apôstôly Petera satroka ivelany dia ny angiana dia reo modely atao hoe natoraly tsy natao tanana dia ny ravinapanga misy karazana ravinapanga manjato ny eto amintsika rakotsiny tsy anonona reny eto anatren'ireo botanista fa ny ray tamin'izy reny dia ty ravinapanga ray ty zay misy tsilo izy ary endriky ny fiaretana sy ny fisandratana zay moa ny tsilo dia io no ny angiana nanaovana ny asa zao izy raha mivelatra raha mahita azy sika any amin'ny tanànan'olony reny magaga amin'izy io dia izao tsilo no avoaka ny voalohany ary tsilo miranidrany miakatra fa rehefa miakatra le raviny miseho le voninahitra milefitra le tsilo taka ny hoe resy voninahitr'Andriamanitra zavatra mahavariany indrindra dia miaratsiny fa dia tao tokotaniny tena moa natao izy io satria tsy hay-adiny mandrakizay zany asa lehibe nataon'Andriamanitra izany hoy isika teo
nisy ny fandinina etude ary nikady zay natao ary tsy natao zavatra kely zany isaky ny mandeha eto dia milaza fa isan'ny nahasarotina ny ezana ny ampitovy ny atao hoe ny apeniny rendravinapanga na sarina ra reny ka tsy mba piakolisy nampiasana intsony fa palmera moa fatatsika malala fa tonga hatrany amin'ny fahazatony milimetatra zay izy zany 1 centième de millimètre dia ny fahadisoana ny ekena satria kikisany io teo avitangely ianao no kiky be averina indray ataonao miadana be ela be ny asa 450 palmera fahadisoana zay ny hoe masatana fitsika tsy mahita hitany maso zany fa izay zany mitratra eny tompoko fomba nazonany sary fomba telo reo tamin'ny alalan'ny fahitana mivantana zay meny Jesosy zany ny hevitra ara-panahy ny hevitry ny sary ara-panahy raha-tsoratra masina ary ny tenin'Andriamanitra raha teo zay ny hevim-panahy moa rehefa roa fa ny tenin'Andriamanitra tena andiny tsoratra masina mihitsy io ny endriky ny sady boninahitra zao no nahitanay azy voalohany dia indrindra rety korona ambany ditantsika fa fanahtsahana am'le tena vity zany reo fa ninina tsy naseho teo zany le teo aloha fa de fonako hoe mahamenatra mampiseho azy tenareo fa maninona ny korona voalohany dia ny zavatra nitsangana mba hoe aingon'le izy ay tsy nyty fa sary ny as de cœur as de pique as de carreau andro lampanokaratra ka zany veno atao eo imama tsy avelany Jesosy zany korona hafa dia natao maritrafo ny sasany zany dia lokolokoana volafotsy rehefa avy eo rehefa tonga teo mamy zay dia tery izy tsy rototra korizina andray azy na nijery azy dia fantatreo zay fa tsy izy zay dia takan'ireny manao romany reny no andraisany lainy le vola tamin'ireny nanao azy tery amin'ny kodidasy teny mbatonakanga zany nisy fiaretana tokoa tamin'izany kanefa fiaretana zay tsy foana no amin'i Jesosy dia tia koa makety anankiray ny fandraifesana fa tena tsy mora indrindra iny somary sokatra iny dia re ambony ery miditra indray dia tena fitarian'i Jesosy nanaovana le kajy rehetra tamin'izany asa lehibe tena mahagaga amin'ny korona io raha misy zao antanina hoe fomba ahoana nananganan'Andriamanitra azy dia asa mifanohitra tanteraka amin'ny lalan'ny fanefena satria tsy maintsy matanjaka ary matevina iny ambany iny noho le zavatra atsangana eo aminy dikan'izany raha iny manify dia tsy mazaka afo mba zaka afo izy dia natao zay apatevina azy dia nasona azafady ny besandry dia tatora Solomon zany sy ny namany ikopakafo anodina ny aniny amin'ny masinina rehefa avy eo ho tahaka ny fekibo anankiray hoe mba anankiray ihany ny onana dia eo any ny masinina ny tsinginy zany amin'ny fanefena tsy nety dia tsy maintsy ny verina nanao makety araka le ten'Andriamanitra mipetraha aloha mandinika tsara ny fitarian'ny tompo dia tsy maintsy ny zaraina 250 izy ireo isika ray no hitatsika amin'izy iny fa 250 ny fototra amin'izy iny dia nisany zanak'Israely zany zay nampiraisin'Andriamanitra zay anampataniana moa dia afaka mifanatony ihany hoe fomba namarina tokoa moa nanaovan'i Jesosy an'izany fa zay aloha dia miaiky tanan'Andriamanitra io ary gaga moa ny sasany hoe dienao ry zavatra olony areny ny asanao fa tsy aty amin'ny manefy aty dia mba nanantany tamin'i Jesosy dia hoe raha izao tokoa moa tompo misy manontany ahy hoe mba aizany profo fa tao tokoa ianao nanohitra tanana zany saintsaina an'izay nipitika avy teny amin'ny tanako lay fikitika fantatritsika tsara zany rehefa amindro zareo le mikirakiranyity volamena ampiray azy ity zany dia iny mikitika azy ka mamay iny menamena be pitika avy eny amin'ny tanako dia mipaka tamin'ny tanako akavy dia risy satria mainy tanako dia mbola ato zany dia toy izao sary fototra ambany ivelany tamin'ny 4 jona 20 no nahazona azy zany fonjany zany reo fonjany vola fotsy ty sary raviny amin'ny sisiny ambany raha ny tena marina dia io no ny andohan'ny azafady nandraisanay fitaovana zany tamin'ny fotoanandro zay nitondra fanasitranana mahavarina mampatsiaro ny eo amin'ny apokalipsy zany ny am'ireo azo maniry zany nalovan'le rano sary tampony ivelany dia ino natao amin'ny tampony eo dia iny profo anankiray dia tiany faharoa hoe tsy maintsy misy masoandro ao zay izy io dia natao zany zany kady zany ka raha misy masoandro dia misy tana masoandro zay manazava zay mitoetra amin'ny aizina
dia io tsy hoe resaka le atodoko razafady fa mety ampatsiarona fa manambara le krihitra taka anaty krihitra ramaizina eo no tonga ny fahazavan'Andriamanitra tamin'ny 13 desambra taona 7 zany dia lasa indray nikady sy refy navadibadika mba tsy hanao fahadisoana satria raha misy fahadisoana dia voatera tsonika indray ny volafotsy mialany ary ny olona mety hitaraina hoe inona marina moa ny tena ataondry ireo ary nisy zany sanatria ve dia hoe amily an'izany fa tena tsy mora ilay asan'Andriamanitra piasika ny satroka anatiny latsika teo fa ny velany vita aloha kanefa raha marina ny anatiny tena vita fa ny velany na vaozina dia ina ny tokony atao zao no niseho rehefa vita mantsy ny velany dia hoe to mangarahara be izy zany ka hita ny lohan'ny mama ao anatiny io zany ve natao voninahitra dia mitafy izy mazavaroatra zay inona Jesosy dia zao fanay fa miara mivavaka daholo aseho ianay zany dia tamin'ny fotoanandro dia io no azafady zavatra nasehon'ny tompo zany fa ahitana io ampanahy no hoe avaty ambony ety dia misy ramokoriana dia izaka voalohany io zany hoe ndeha atao an'izao izy eo jerevana azy dia nivoatra izy dia ay ty raha ty tsy avy etrany dia indray mitsonika fantatritsika zany fa rehefa raha izy dia misy eto misy ery zay nazonina andreo varavarana dia nivaravarany 12 amin'ny Jerosalema vaovao amin'ny apokalipsy zany ny tompo dia toy izao zany le tsilo ny endrika izy io nivaravarana dia misy tsilo foana dia fandalinana zany dia io rehefa namany vita azafady fa dia maika atao fetra izy lay fahitahana mahagaga ahoana ny mahampahagaga an'io voalaza ny soratra masina mena no satroka tsilo na miaramila romanina dia nampisatroana an' Jesosy dia mikapoka azy izy dia naneso azy zay ny eo dia rehefa mahita ny satroka tsilo n' Jesosy tsika dia saika ty ambanimbany etitsy zay raha rempiazakazaka azy eo olimpika ireny dia amenan'le korona aty fa tsy hoe misarona kanefa tamin'ity tsy avaty le raha rezay matsy dia ambany fa avaty ambony ety no patrapatraka ny raha dia tamin'ny fotoanandro nisy zanakara-panahy tany Turin izy Italia zany dia nitondra sary izy mizavatra seko anao da atoro izy fa trany dia fantatro midikany tio izy dia maneo lay lamba na modeliny lamba zay nandrakofana an' Jesosy zay le hoe sensuaire dia fanaovany sasany piederina azy mandraka zao Turin Italia ao dia ny amin'izy teo dia jerevanao tsara fa inony dia mifanandrify amin'le lamba zany satria rehefa amin'ny tarafin'ny rayon laser dia iny teo amin'ny tanany voaombo tia ny lany voan'i Jesosy lay ady varotra nataony Tomasy fa ity indrindrindrindra ny lohany izy ka amin'ny loha tsy hoe tahaka an'izao zany le marika eo le mariky le raha fa tena boribory zay dia io no nazoko hoe marina tokoa fantrobahana hatrany etapin-doha ny tompontsika ary tamin'ny fotoanandro zay nanaovana faneom-panokanana dia niteny tamin'ny zanaka nisan'izany matsiary ato azafady eny ray aman-dreny vadiny fiangonatsika tadidinao ve izy dia tato fa nitenin'ny mama tamin'iny dia hoe zao izy dia reko mipatrapatraka avao milohako ny raha dia io izy io mahavarina miasan'Andriamanitra fa miasa tokoa Jesosy dia natao revitra fototra ny satroka anatiny zany dia ty le tsilo kararavina takatsika miditra amin'ny hotely sasany reny tsy lamba le izy fa misy ohatran'le koromborombo reny dia io zany no fahamasinana mariky ny fahamasiny satria tsilo avokoa izy io isaky ny 2 milimetatra verenana impito na tonga ny elazaiky teo hoe maro zay isan'izay dia 100 metatra zany hoe manomboka eto zao antsika dia mijery 100 metatra isaky ny 2 milimetatra dia atao tahakan'io dia io na tonga le hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany satria tsy misy mpanefo mavita zany ary dia mpanefo tena moa dia ny aiky tokoa ny mpanefa tsy vita ary ny aiky io zay fa tsy vita fa dia nasain'i Jesosy nandoalika dia nygogogo ny tomany 2 andro evinjeo Jesosy satria io tsilo io arakaraky ny mahavita azy no anisoran'i Jesosy anio amin'ny sy aminao dia nitsilo ny fahotana zany fividianana tsy hita velively zay ny hevitra rehefa nao-mpanokanana dia ireo nitsipika ireo dia tsinona fa rehefa niasana izy dia nilazoina tamin'ny labji zavatra io dia
nasiana tsipoka isaky ny ray milimetatra alohan'ny novana n'le sikotra zay moa no fandeha ny eto dia nandeha teo le hira mirayntsika hoe nanefa zavatra voatendry ny tompo 4 marsa io taona 20 mivory melala mitare le nafo rehefa latsaka ny ra dia natao ny fandinihana momba ny voromelala 17 janoary taona 20 tony le lafo zany dia ny sary fanambaniny anatiny afaty fa masesiko eto izy moa zany hoe socle zany io zay tsanganana an'ireo ravina enina ary tilikambo enina koa sy ny couronne anatiny raha teo dia ty vita ny couronne mantolo fa le anatiny tena vita voalohany takany any amin'ny 16 any Vatican zany ao Roma zay misy ny papa famitana ny asa sy ny satroko zany dia sahiran-tsainy zay fomba ahoana nampionana ny any amin'ny tapony any ary indrindra iazonana andreo tilikambo enina sy ny ravina-panga enina dia sabatra ve satria endriky ny tenin'Andriamanitra zany sa zavatra hafa dia io ny fitarian'i Jesosy dia nikitana fitarikandro rehefa vita ny asa izy dia hiposaka aminareo zay matahotra an'i Jehova ny masoandro ny fahamarinana ary misy fanasitranana ao anatiny 7 desambra taona 20 io ny satroka rehefa voadio ary zavatra zay maritsika eto na voromelala io na ny nandidinan'ny ra satria misy ra izy io sy ny varavarana anatiny isaky ny voadidy izy io isoronao zany zay tsy izy dia mame sary Madagasikara ary isaky ny mandeha raha sitrapon'ny tompo zany azafady tsy hoe hitady an'izay ianao fa dia mamela dia anonona satria mahita ny ray aman-dreny atokoa avy any Poroy Saint-Rémy dia hamonjy fivoriana tany io zany satria io le tompitsika tany dia miditra ao aminy ao dia misy vatovato kaiasy reny dia misy milaza amiko hoe indray ny lohanao fa dia jereo ry dia niraisitro izy dia sary Madagasikara indrindray io azafady hatramin'ny potomofo ary dia sary Madagasikara hoe asa diny Madagasikara ny vavao a Madagasikara dia rehefa manadina anao zany dia mety ho aseon'i Jesosy anao zay sary Madagasikara fanavotana Madagasikara tena mahavariny zany asa raha misy an'izany amin'ny fakitanao dia zao izy rehefa voadio zany napetraka anatin'ny fitaratra manokana tamin'ny fotoanandro ka ny efim-panahy voalaza teo dia hoe ny azo fijaliana dia tsilo zay ny aretan'i Jesosy tokoa zany nefa rehefa niaritra zany izy dia lasa le tsilo koa no lasa voninahiny zay ho anao izay miaritra noho ny amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny fanarahana azy ny finoana azy ny fanontona azy dia hoanao ny tenin'Andriamanitra miorena tsara aza miova maefa be mandrakariva ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana an-tsekory ny fitserezanareo ainy misy fotoana zay iaretanao zay mahatsiaro anao fa toy ny tena mietry toy ny tena foana tsinitsinina eo anatren'Andriamanitra nefa tsarovy fa akaiky ny fanavotana anao dia Jesosy misandratra eo aminao ary manandratra anao koa am'voninahiny ny fanehoana ny fanokanany mama tanteraka tokoa ny fikasan'Andriamanitra araka ny sary efa fantatritsika ary mbola hitatsika vita ny faneho-panokanana dia naseho zany teto amin'ity toerana ity tamin'ny 2 aogositra taona 3 fa iza tokoa moa mama olona tsotry sy tso-piaina fa nasandratra Andriamanitra izy ny fankatoavany an' Jesosy sy ny firaketam-pony taminy dia mizara ny fifalian'ny fahavitany sika tompoko ary zany majobibe ty andro an'io ty ty fanokanany ty saka ny tenin'ny Paoly mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo sary mama raha namangy tany Norvezy izy zay ny verone fa mpandrivika ny fifaliana montsika manana ditsika ampafantatra zany asa fiposany voninahitr'Andriamanitra izany arak'izay mandehana mitory fa mivozao ny lanitra mamoa ao i Jesosy ka tsisy anidy dia Deutéronome 9:20 zany dia mamoa ny lanitra ho izy mba hirotsaka amintsika ny ranoram-pitahian'Andriamanitra ary indrindra ho an'ny firenena malalatsika ho fanasitranana azy mivoa ny vavahadiny lanitra rio izy hitarafana azy zany
zaho no aro fasy omega o i jesosy zay nysoratra eo ambony misy ny sarina azy fijaliana eo ambany ary eo kaikin'izany de hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-kerika fanavotana fa rehefa latsaka ny rany jesosy dia nidina ny fanahy masina mitondra fanavozana ho azy ianao ary mbola nifona amin'ny teny tsy azo tononona mitsangana tokoa riorina ho voninahitra Andriamanitra veriany amen. Mitsangana risiuna kami hazava arehetu mifinuna arimatanza mitsangana risiuna kami hazava Mitulua sihiruna arimahefa Mitsangana risiuna kami hasafa Arehetu mifinuna arimahefa Fiteavananu-tiro manazavana Jesu tokono famino mialuisa Aizepetu de isavati aharitra Sufinaritra Mitsangana risiuna kami hazava arehetu mifinuna arimahefa Sedraina efanitana asamafisitaraina iaretana nefa ao Jesosy tidianay manjakana Mitsangana matodia nisimumbana Mitsangana risimuna kami hasafa Arehetu mifinuna arimahefa Tiatanu mifinuna uapingyana Tanterau nifanupuna iansunana Fahafanuna manesite andinate Angelmaritra andresi isimutere Mitsangana risiuna